fatin-jaza rano tao anatin'ny arina no hita teto amin'ny fako manakaiky ny fako miangona amin'ny tohatra eto amin'ny sekoly Notre Dame ny maraina teo. Araka ny fitantaran'ny olona tsara sitrapo iray dia olona tsy salama saina no nitondra io arina io ka nametraka izany teto. Olon-dala zany zay io zany dia jery asa tsara mandrosory dia efa maro be olona tamin'ny rond-point teo dia izy anatin'ny misava eo rond-point tsarany dia izy anatin'ny misava anazy iny amin'izay zany nahita zazakely izy dia nifonosany lamba manifinify zay raha io dia mibotsony nanaraka ny rond-point iny nandeha tsara mandroso nanaraka arabe iny dia nanapatapaka ato ambadikato dia naiky hiakatra karaha zo amin'ny RTN iny izy dia namako raiky ty hoe andatsika andeha andondrony RTN ato ampijerentsika andreo dia ka izy nipody efa nipody amin'izay izy nandeha mikatsakatsa ety dia navelany eo fane taratasy io izy niakatra ambony karaha zany rehefa niakatra ambony ety izy nitsokotsokona raha tary dia mivadika dinina amin'izay donc raha ty izy niakatra dia any dia zay nanantso tety satazany rehefa misy raha anaty misy madama mampalalana eto zany ndraiky andeha ndorofako ary dia nitenenay hoe misy zakany anatin'ny sase io ao dia nandondonandreo ato amin'izay izy. Efa naika voadolo niaraka tamin'ireo fako miangona io fatin-jaza rano io raha saika ndoro fako ny ramatoa iray raha tsy nisy ny fandrarana nataony olona nahita ny zavaniseho. Eo raha tsisy an'ireto madama anankiroa reto zany nanjarana angasa fa zaho saika nary fako teo dia tsy mahafantatra ninina fa le adalana andahin'io zavatra io ndraiky ilo hitako fa zaho tsy mahafantatra ninina dia zaho saika ndoro fako dia le madama roa reto zany ro nitenena ka aza mbola mandoro fa misy zavatra anatin'io zavatra io dia reo manampidirana ka fa zaho tsy nijery fa tsy haiko le anatin'le raha tao. Avy hatrany dia nampiantso ny tompona ndraikitra avy amin'ny BMH ilay tsara sitrapo teo ny nafantarana fa zazarano vao 7 volana monja io hita teto io. Zazarano tsy nesorona fa fakatsinahy ary mbola hita teto ihany koa ny tavonina sy ny ahitra rehetra araka ny fanamim-bavao nomen'ny mpitsabo avy amin'ny BMH. Tonga teto ihany koa ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena ny solitena ny fokotany Mangarivotra nijery ny zava-misy ka ny fandevenana io fatin-jaza rano io no dingo nataon'izy ireo manaraka.